Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Androany atsika hiaraka iresadresaka amin'ny zokibe Shoaib. Matetika ataontsika publication eto mahakasika an'izany vantozy izany. Ary maro ny olona mbola tsy mahafantatra, mametra-panontaniana foana hoe inona foana ity resaka vantozy ity. Azavaiko ao anatin'ny 2 minitra ny antsoina hoe vantozy. Ny vantozy dia fitsaboana napetraky ny finoana Islamo izay hita fa nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary tsy vitan'izany fa io vantozy io dia famoahana raha maloto ao amin'ny vatany zanak'olombelona. Fantantsika fa mandeha 80 isan-jaton'ny aretina mahazo ny zanak'olombelona dia avy amin'ny raha maloto avokoa. Zay mahatonga ny mpaminany nampirisika ny mpino Islam, ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany mba hanao vantozy ahafahana manala ny aretina maro ao aminy. Ary maro ihany koa ny olona efa tsy nahita fahasitranana ela. Maro ihany koa ny olona taizana aretina ela efa tsy manana fanantenana ny fahasitranana ka nanantona ny rahalantsika Shoaibo. Alhamdulillah, betsaka amin'izy ireny dia nahazo fahasalamana. Ankehitriny izy dia eto Antananarivo ary eto izy no mipetraka. Saingo anao zay manam-paniriana hanafatra azy, na andeha amin'ny faritra izany, na andeha any ivelany izany, dia afaka miresaka mivantana aminy ao amin'ny Facebook sy amin'ny numéro izay misoratra eo ambany inshallah. Omentsika 2 minitra zokibe Shoaibo ilazalaza mahakasika an'izany vantozy sy ny fitsaboana izany. Bismillah zokibe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mandritra ny 20 taona mahery za zokibe Shoaibo mipratiky asa fitsaboana amin'ny alalan'ny vantozy. Izy io dia fanesorana aretina ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-nofo. Fa kosa izay nantsoiko anarana hoe rokandro halaly misy barakaty ity fitsaboana ity, satria tsy misy olona fady azy, tsy misy finoana zay ambohoina dia raisina daholo izany. Ity tapakazo kely hitanareo samboriko ity zany tensiomètre anaka. Dikan'izany le olo andeha hanao visite fasefasy aminaka, tsy tiako izy miresaka raha maro, misy tany zany tosiko izy ity, tosina ho afo fa tsy tomoy mafy. Za magnontany izy marary ty sa tsy marary. Rehefa izy miteny marary, za miteny aminazy anao zao. Izy koa izy vandy izy mifamatra. Visite à la distance, za mampiteny azy, beaucoup za pose question. Fa zokibe Shoaibo tsy magnavoka foko, tsy magnavoka finoana, tsy magnavoka aretina fitsaboana amin'ny alalan'ny vantozy, massage, plante médicinale, ça dépend des maladies. Eto Antananarivo 67 hectares no mipetraka, azo afarina ary mety hatonina na anareo any ivelany. Fa kosa zahay dia tsy dia mandray loatra amin'ny raha mikasiky ny commentaire, satria ty tsy publicité fa filazana ary enlahy tokony anena fitsaboana ty. Le numéro eo ambany WhatsApp ndraiky Facebook antsovinareo fa zaho ny mandray anareo, fa ostazy dia tsy miteny ato, tsy ho hitanareo ato koa tsy lera izy manao filazana za hivoaka ndraiky za tonga amin'ny tanàna. Misokatra aminareo ny fitsaboana amin'ny alalan'ny zokibe Shoaibo, mena somatra eto Antananarivo 67 hectares, azo afarina ary mety atonina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miasa 24/24. Na lahy, na vavy, na tanora, na antitra, tsaboitsika daholo ireo. Naam. Farany dia fanamariana. Maro amintsika no mametra-panontaniana hoe azo antoka ve izy sa olona tsy azo antoka. Valiny dia mazava ho azy. Matoa za miara-miasa aminy
miteny sy manentana antsika izay manana aretina hanatona azy dia azoko antoka zato isan-jato izy. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah.